Dia manoana fiadanan'ny tompo ho antsika tsiraray avy indray ato amin'ity fandarana vehivavy tsara ity a. Ny tenako a tonga soa ianao a ary mirary ho tain'Andriamanitra manokana ianao androany aho. Tsy halamaina amin'izao fotoana izao fa tena hoe misy lesona voaraintsika tsiraray avy tory lalana fampianarana ho antsika dia androany tsika manana thème anankiray izay hitako hoe mahaliana sady tsara ianarana, tsara fantarina. Tsika moa dia mianatra foana vehivavy fa androany tsika dia hianatra koa couple izany no ianarantsika androany mikasika ny Jezebela sy Ahaba. Jezebela sy Ahaba, Ahaba moa dia Mariana etoana fa Ahaba dia jiosy ary mpanjaka ny Israely izy tamin'izany fotoana izany. Hebreo izy a mpanjakan'ny Israely tamin'izany fotoana izany a. Jezebela kosa izay vadiny dia olona vehivavy hafa firenena fa tsy Israelita tahaka ny Ahaba. Izay zany ny remarika tiako zaraina amintsika eto hoe ireo zany tsy nitovy finoana reto couple reto izay ho resahantsika dia hiditra avy hatrany tsy misy fanontaniana moa avy hatrany dia inona ny azo ambara mikasika an'ireto couple reto, misy lesona ao, misy inona ny zavatra misy point tsara ve azo raisina sa dia tena ratsy daholo mihitsy ny fiainan'ireto couple reto a. Matokony fanamasina antsika hitarika antsika eto a dia avy hatrany dia hiditra anatin'ny fandarana menan'ny rahavavintsika, rahavavianitra ara ny fitenenana. Ie, dia fiadanan'ny tompo amintsika rehetra dia ny momba ny Ahaba sy Jezabela moa araka ny efa niteny Madamo Pasitera teo hoe olona anankiroa tsy nitovy kolontsaina izany no fandray ohatran'ny hoe nampiraisa fanambadiana dia raha olona anankiroa tsy mitovy kolontsaina izany satria izany ireo olona ireo raha ny fandinihako an'ilay izy ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faha 21 misy tantara momba ny dadan'ny Ahaba dia eo amin'iriny anaran'ny dadany mpanjaka teo aloha teo dia ohatran'ny taloha izany ohatran'ny hoe misy mpivady fanjakana anankiroa ampivadiana ny zanany mba hampamafimafy ny inona moa toe-karena na hoe maherihery vaika kokoa ny tafika na misy antony samihafa izany hoe lasa mariage entre deux, alliance entre deux peuples izany ilay izy dia ohatran'izany Jezebela sy Ahaba ity dia araka ny teneniko teo misy kolontsaina tsy mitovy satria samy manana ny le taleny eviany izany araka ny tenen'i Madame Pasitera teo hoe Ahaba Hebreo nefa ny Jezebela Sidoniana dia avy eo dia samy manana ny andriamaniny aloha voalohany indrindra, samy manana ny finoany samy manana ny kolontsainy dia na sakafo fihinana ary tena sura mihitsy ny hafa araka ny lalànany Hebreo zany hoe tsy misy hoe biby maloto sy biby madio dia Ahaba tsy nihinana an'ireny fa sura fa i Jezebela amin'ilay mahavehivavy tena hoe ohatran'ny hoe ho hitantsika ireo moa rehefa nitoetrany rehefa avy eo sura fa tena anisany tena hoe name influence any Ahaba koa izy mety nihinana biby maloto sy ohatran'izany satria rehefa le manompo any Andriamanitra zareo tsy fantatra mihitsy izay zavatra ataony dia izay zany ilay kolontsaina anankiroa hoe tsy rehefa olona anankiroa ohatran'izay zany hoe misy zavatra efatra ny tononiko teo hoe tsy hitovizana izany ao anatin'le le tokantrano indrindra hoe ny Andriamanitra dia na ny olona fanambadiana misy kolontsaina anankiroa fanipaka ohatran'ireny misy trangan-javatra anankitelo izany na voalohany indrindra fandona foana satria samy te hampanjaka ny anazy dia na misy marimaritra iraisana tady marimaritra iraisana hoe asiana kely amin'ilay anankiray dia asiana kely amin'ilay anankiray zany satria raha hoe tiany hirindra ilay tokantrano dia izay kanefa amin'ny tokantranon'ny Jezebela sy Ahaba tena hitantsika fa hoe izay zany le trangan-javatra fanonteny hoe na ny anankiray milefitra tanteraka dia hitantsika eto izany fa lasa i Ahaba indray zany lasa ohatran'ny hoe somita amin'ny Jezebela dia lasa ohatran'ny hoe tokantrano ohatran'ny hita mihitsy izany hoe tsy normal izany ilay izy satria izay le misy le shokana culture izay moa tenen'Andriamanitra hoe misy zioga anankiroa zioga ohatran'ny tsy tadidiko tsara moa fomba fiten'ilay izy fa hoe tsy tokony zavatra tsy mitovy izany mitondra zioga dia
Teo zany tena hita hoe nandika ny didin'Andriamanitra satria zanak'Israely taloha tsy mahazo manambady olona hafa firenena. Ao amin'ny Deutéronome toko fafito andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra misy an'iny hoe ary aza mifanambady anakamina ozy izy ny zanakao vavy tsy omenao ho vadiny zanany lahy ary ny zanavavy tsy ho alainao vadiny zanakao lahy. Nefa ny Omri teto le rain'ny Ahaba dia namety sura fa namety ho dranony Ahaba izy hanambady an'i Jezebela dia ny antony moa le tsy resaka hoe loko-koditra na zavatra hafa mampatonga an'Andriamanitra hoe name an'izay interdiction izay fa tohizin'Andriamanitra ilay izy ao verset 4 hoe fa hampiala zanakao lahy amin'ny fanarahanahy izy hozy izy mba hanompony Andriamanik'afa dia hirehetra aminareo ny hatezeran'i Jehovah ka handringana anao vetivety izy. Dia tena hita mihitsy fa seho tamin'ny Ahaba mihitsy io satria nampanambady mitady any an'i Jezebela izy dia lasa nanompo Andriamanik'afa dia nirehatra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra dia viringana koa izy menaka izy sy ny taranany dia hita zany hoe satria tenenin'ny Baiboly ao moa amin'ny Mpanjaka voalohany toko fahaenina ambin'ny folo hoe eny toko fahaenina ambin'ny folo hoe nanompo amin'ny bala ozy izy Ahaba ka nikohaka taminy dia manao alitara ho an'ny Asera koa. Dia zany hoe tena hoe lasa mihitsy zany no fony Ahaba noho ny fampirisihany Jezebela lasa nanompo Andriamanik'afa. Dia raha hiteny kely momba ny toetran'i Jezebela vetivety dia misy esprit tena izy zany tena hoe tao aminazy daholo ny faharatsiana rehetrarehetra tena vehivavy moraly izy dia voalohany indrindra tantara ao amin'io tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 1 na 2 misy ny tantara zareo dia nandringana mpaminan'ny Jehovah izy dia ao amin'ny tantara mpanjaka voalohany toko faha 20 andiny fahaefatra iny tena nisy esprit ana meurtre mihitsy zany fanahana von'olona tao anatiny dia izy koa tena misy fanahy fisolokiana koa tao anatiny satria eo amin'ny mpanjaka voalohany toko faha 1 andiny fahavalo koa izy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ary Jezebela ozy izy nanoratra taratasy tamin'ny anarany Ahaba. Zany hoe tena izy zany ohatran'ny hoe misy kely usurpation de fonction fahitako anazy satria tena Ahaba ny tokony hoe andidy nefa izy ny tena ohatran'ny hoe amin'ny anarany Ahaba daholo ny anaova zavatra na hitantsika rehefa avy eo fa ampiasaina ozy izy ny tombo-kasehany inona moa famboan-kasehan'ny fanjakana dia tena hoe zay le hoe misoloky zay izy misoloky zay koa ao anatiny dia sady mpandainga mpanendrikendrika letsy ao amin'ny tantara voalohany moa misy an'iny amin'ny toko faha 1 andiny fahafolo hoe ny raha zany le olona hoe anangano inona moa rolahy izay tena ratsy fanahy ozy izy ampangana bota hoe ny teny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka io moa le nitsiriritiny zareo le tany mboaloboky nabota dia zay le hoe misy fanahy lainga sy fanendrikendrehana koa tao anatiny dia mamono olona amin'le mandringana n'inona moa ny mpaminan'ny Jehovah dia mampiororo satria Eli fanahy fampiororona fa Eli koa fantatritsika fa efa menaseny tamin'ny nanina moa no rahonany eo alako ny ainao dia Eli moa lasa nitsoaka mihitsy satria natahotra dia mbola misy be dia be zany fa ankoatran'izay koa le misy esprit en séduction tao anatiny fanahy fijejojejoana hoe manao zavatra tsara izy manao artifisy mba hambaboana fonon'olona satria misy buany ao anatiny ao tamin'ile jeholy saika hoe hamono anazy efa andeha hamono anazy dia le hoe nanao manjamaso inona moa hanina volamena izy tamin'ny lohany tsy tadidiko moa le inona le napetrany fa zay zany ny toetrany Jezabela anisanisa fotsiny zay fa ny tena ratsy tamin'ilay izy zany nisy voka-dratsy tamin'ny Ahaba le izy satria lasa nofiray izy roa dia nepita le fanahy ratsy dia hitantsika koa ny toetrany Ahaba zany fa tsy Jezebela rery ny tena ratsy fa ny mifindra tamin'ny Ahaba le izy dia Ahaba indray ohatran'ny hoe nanana izay toetra hoe ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andiny faha 1 moa tena hita eo mihitsy ny toetrany Ahaba hoe vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa nataony zavatra kely foana ozy izy ny andeha fahotany Jeroboama ka napakatra ny Jezabela izy ho vadiny dia nanompo amin'ny bala sy ny akohoka teo anatrehany. Zany hoe nisy tsy firarahina mihitsy zany nisy esprit d'insouciance tao anatiny iza moa Ahaba hoe tsisy dikany zany vitako io fa
ohatra na maivanina zany le fahotany tena ohatrany hoe tsy mivaky loha mihitsy izy, tsy nirara io mihitsy ny Andriamanitra hoe misy zavatra efa tsy azo atao dia mbola ataony ihany. Dia faharoa, hitantsika izy tamin'ilay tantarana boty ngamba efa fantatritsika fa nohon tsy azo ilay tamboloboka dia nalahelo izy izy sady sosotra dia teo parafara izy naody ny tavany dia naninona moa nidongy tsy nihinan-kanina dia misy ohatrany tsy fahamatorana zany tao anatiny satria ohatran'ny zazakely le hoe tsy mahazo bonbon ohatra hoa zany dia avy eo dia ohatrany hoe midongy dia hita eo koa zany hoe tsisy famatorana mihitsy zany teo amin'ny iza moa Iahaba fa ohatrany hoe misy izay le hoe vao tsy mahazo zavatra dia tsy mbo manaiky hoe tsy mety le izy fa ohatrany hoe zazakely dia i Jezebela nefany tamin'ny Ioanina io koa hitantsika fa au lieu de mbo hoe teny anazy ianao koa ohatra zazakely fa rehefa tsy mety dia tsy mety fa tsy nahay fampitaiza mihitsy zany izy vady fa tena fampisintona nidina foana dia izay koa no tena hitako hoe navoan'ny Ahaba fa manana izay toetra ohatrany hoe tsy mivaky loha izy dia ohatrany hoe pasifa foana koa fa izay tenen'i Jezebela dia keny fa ery ambany ery moa amin'ny le toko faha 1 amby 20 koa misy hoe fa tsy nisy takany Ahaba ozy izy izay nivarotena hanao izay ratsy teo mason'i Jehovah satria naporisihan'i Jezebela vadiny izy. Nisy influence tena ratsy be zany tao amin'ny Jezebela nahazo any Ahaba. Mety nisy fanahan-tahotra koa tao anatiny natahotra any Jezebela izy satria Jezebela tena vehivavy tena manana forte inona moa maherihery toetra zany moa zany ny ilazako anazy. Dia nefany ny fitambaran'ireo toetran'izy roa ireo tena tena nanimba firenena iray manontolo. Olona efatra zany no votao, Andriamanitra aloha vekse satria hoe tsy nanaraka ny didiny ny vahoaka koa tena hoe olona mpitondra tsy azo alain-tahaka ny teo amin'ny loha fitondrana, ny zanaka zareo ohatrany hoe nivokatra le izy ringana ny zanany noho ny avy eo tena hita mihitsy zany hoe ny fitambaran'ny toetran'izy roa zany tena nanimby. Dia na le toetran'i Jezebela koa rafindra tamin'ny Ahaba le hoe lasa manenjika inona moa manenjika mpanompon'Andriamanitra satria Jezebela tena hoe nanenjika mpanompon'Andriamanitra dia Ahaba koa nefa ny hitantsika fa tena niantso any Elia izy hoe fahavaloko. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy amaranako le fandraisako fitenenana hoe ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7:20 lasa manendrikendrika ohatran'ny Jezebela koa zany Ahaba dia vao mahita ny Elia izy dia izao ny tenin'ny Baiboly hoe hay tonga aty ianao ry ilay mpampidi-dozan'i Israely fa Elia namaly hoe tsy izao no mampidi-dozan'i Israely fa ianao sy ny mpianakavy rainao ihany tamin'ny nandavanao ny didin'i Jehovah sy ny nanarahanao amin'ny bala. Dia izay zany hoe afindra ny Ahaba any amin'ny Elia daholo ny elo ka rehefa voakapoka Israely findra tao aminy le toetran'ilay vadiny le mpanendrikendrika sy mpanenjika mpanompon'Andriamanitra. Dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra iray koa moa misy anankiray hoe le teneniko teo hoe milaza ny fahavalo mihitsy ny fiantsoany an'i Elia ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko faha 1:20 aroy Ahaba tamin'ny Elia azonao va aho ry fahavaloko. Dia izay zany le izy hoe lasa raha teneniko amin'ny teny frantsay moa tena mateny an'ilay izy hoe lasa tena cocktail explosive zany le izy roa mitambatra dia tena hoe io hitantsika io fa tena efa 2 arivo taona mahery aty aorianan'i Jesosy mbola ataon'ny olona ohatra foana Jezebela moa indrindra hoe fanahin'i Jezebela voatonona foana hatramin'izao dia izay moa no avy aty amiko fa mbola misy kely ihany rehefa avy raha hoe mbola manam-potoantsika dia misaotra ny tompo voninahitra ho azy irery. Amen. Mankasitraka ny ravavianitra anatin'izay fizarana izay voninahitra n'Andriamanitra be dia be ny zavatra voalaza teo sahady mikasika an'ireto couple reto izay tena mampalahelo mampalahelo satria teny am-piandohana mihitsy zany dia efa diso fikendry Ahaba raraka ny nizarain'ny ravavintsika teo. Mino aho fa ny namantsika hafa koa mbola manana zavatra misy révélation betsaka men'ny tompo azy raha isika indray ny ravavintsika mentsika ny ravavy Fransia avy hatrany raha fitenenana kasika ny na Ahaba na Jezebela izay rehetra napetraky ny tompo am-ponao dia afaka mandroso ianao.
Amen. Manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia ny andraisako fitenenana momba ny koplan'ny Ahaba sy Jezebela dia ao amin'ny tsy hovakiako intsony ilay izy fa efa voavaky teo daholo a, fa ao amin'ny mpanjaka voalohany a manomboka eo amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo a, dia eo daholo misy ny tantaran'ny Ahaba sy Jezebela. Tamin'ny fanjakana Israely a, dia ny mpaminany mbola ambonin'ny mpanjaka. Izany hoe ny mpaminany Elia zany mbola ambony noho i Ahaba. Dia nefany raha ny tenin'Andriamanitra dia milaza aty amin'ny Efesianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo hoe ianareo vehivavy mandrakely ny valinareo tahaka ny anekeny tompo, fa ny lahy lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana. Hitantsika zany fa i Ahaba tena tsy nipetraka izy tamin'ny maha lohany anazy. Rehefa niteny ny mpaminany dia tsy ny eno Ahaba fa i Jezebela no nenoiny. Fantatritsika tsara nefa efa voalaza ny rahavavy teo aloha teo fa Jezebela dia tena hoe lesona iray voalohany sotomboka ao anatin'ny tantaran'i Jezebela dia izy dia manipulatrice. Dia i Ahaba ny manipulety voalohany. Dia tsy vitany hoe i Ahaba ihany fa lasa niteraka mélange na niteraka fifangaroan'Andriamanitra tao amin'ny firenena ilay izy. Dia izay no tena hahalany ny mpaminany hoe ianao izy izy mantsy an'i Ahaba, soit ianao izy manaraka ny Andriamanitry Baly, Andriamanitry Jezebela, soit ianao izy manaraka n'Andriamanitra. Fa i Ahaba tena tsy nieno ny mpaminany Elia mihitsy izy fa Jezebela foana no nenoiny dia tsy nanaraka hatramin'ny farany mihitsy izy. I Ahaba dia tena mahafantatra ary mahalala fa i Elia, mpaminany Elia dia tena hoe avy amin'Andriamanitra. Ary mahafantatra conscience ary izy hoe mahery ilay Andriamanitra Elia fa influencen'ny Jezebela vadiny izy dia tsy hita intsony hoe ity ny tokony tena ho arahako fa tsy ity olona anankiray ity. Izy moa zany efa hoe efa diso hatramin'ny voalohany, donc efa hatramin'ny voalohany mihitsy izy ny diso. Dia hitantsika taratra eto fa tena hoe manipulen'ny Jezebela hatramin'ny farany mihitsy ny Ahaba ary tena ny Andriamanitra zany eo amin'ny fiainantsika dia tsy tiany hoe mifangarongaro amin'Andriamanin-kafontsika. Mifangarongaro amin'ny Andriamanitra tsy izy tsika, Andriamanitra faux Dieu. Fa Andriamanitra ny tiany dia izy irery ihany ny atao reny ary izy irery ihany no asandratra. Dia eto izany dia tena hoe i Jezebela koa lesona faharoany dia hoe Jezebela dia mieritreritra ny tenan'ny Andriamanitra. Satria moa nahoana izy mieritreritra ny tenan'ny Andriamanitra satria izay tadiaviny rehetrarehetra dia ataony daholo. Hatramin'ny namonoan'ny mpaminany Elia arany dia nataony daholo. Tena hoe mieritreritra izy efa voalaza ny rahavavy teo amin'iny fa veriko hoe nisy fotoany Ahaba nisy tany tadiaviny dia tsy namidin'ilay tompon'ilay izy satria tany efa lovan'ny razany tany aloha ary lova manana inona moa ny anaran'izany, lova avy amin'Andriamanitra, lova important zany ilay izy tsy afaka hoe amidy. Dia nanjomonjobo i Ahaba dia nanontanian'ny Jezebela hoe fa inona no mahazo anao dia nazavainy hoe misy tany ohatran'izao tiako hovidiana fa tsy namen'ilay tompony. Dia araky ny voalazan'ny rahavavy teo hoe izy ity dia sady midongodongo no mitady inona moa manao fanambakana ohatran'izany dia nivonoiny ilay tompon'ilay tany dia nahazo nameny an'i Ahaba ilay tany. Izany zany dia hita taratra hoe izy mieritreritra fa hoe ambony ho Andriamanitra izy. Izy mieritreritra hoe izy no maîtriser ny zavatra rehetrarehetra dia afaka manao ny rehetrarehetra izy. Nefany ny tenin'Andriamanitra dia efa milaza hoe izay rehetrarehetra mirejete an'Andriamanitra dia tsy maintsy hiafaran'ny fahafatesana. Ary fantatritsika tsara fa ny nahafatesan'i Jezebela dia tena hoe zavatra ratsy indrindra ary tena hoe ratsy indrindra na ny fatiny arany dia ny alika ny nananasy sisy nidina teny ambony anatin'ny Baiboly misy an'izany ao anatin'ny mpanjaka voalohany ao manomboka eo amin'ny andiny toko fahaenina ambin'ny folo tena manasa anao hoe vakivo hatramin'ny farany. Na ny fatiny arany dia tena hoe tsy nisy hoe nandeha nandeha nanao ohatran'izany fa nianjera teny ambonin'ny varavarankely izy
dia ny alika nenana ny nofony a na ny volony ara tsisy nidina tamin'ny tany. Ny dikan'izany dia tena nieritreritra izy hatramin'ny farany hoe izy no ambony. Fa Andriamanitra, rehefa Andriamanitra dia manana ny fahefana rehetrarehetra izy a, dia hitantsika tsara hoe tondra tany amin'ny zavatra ratsy ny zavatra nataony. Ny point fahatelo farany teneniko momba ny Jezebela dia hoe izy dia mpanjaka mijangajangana. Any amin'ny Apokalipsy toko faharoa andininy faraparany any dia milaza an'izany raha mamaky an'ity baiboly ity tsika dia ao amin'ny mpanjaka voalohany a, misy an'ny tantaran'i Jezebela dia songadiny indray ilay izy any amin'ny Apokalipsy toko faharoa dia teneniny hoe ny tsisy afa-tsy ny tsisy afa ohatry ny mpanjakan'ny fijangajangana hozy izy a tahaka ny Jezebela. Izany hoe Jezebela izany dia tena hoe tao anatiny daholo ilay fiainana tena hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Dia ny zavatra azontsika tsoahana ary tena hoe mampirisika tsy ho an'ny efa manambady irery ihany fa na ho an'ny mbola célibataire ary dia tena hoe éviteo mihitsiny ny hoe midikiditra amin'ny couple na amin'ny tokantrano hoe mbola tsy ao tsy nandray an'i Jesosy na tsy mino an'i Jesosy ny anankiray na ny vavy na ny lahy. Éviteo satria ny fifangaroantsika ao dia hitantsika tsara ny vokatry ny tantara teto fa tsy ny couple-n'izy roa ihany fa hatramin'ny taranany ary hatramin'ny mponina rehetrarehetra tao arany dia presque nisy hoe nanaraka ny nanaraka ny Jezebela. Dia tena hoe misy dikany be dia be zany rehefa miteny ny mpaminany dia misy dikany ary ho antsika vehivavy ihany koa ao anatin'ny tokantrano dia tsy anjarantsika ny manipuler ny vadintsika. Tsy anjarantsika eto mantsy izao endrika ohatry ny hoe mivantana be daholo ilay izy. Fa amin'izao fotoana izao dia mbola hita taratra ary matetika mihitsy raha ny kristianina hoe vehivavy ny manipuler an'ilay tokantrano. Fa tsy hameno toerana ny lehilahy amin'ny endrika ivelany fotsiny hoe iny ilay lehilahy ohatran'izao sy ohatran'izao raim-pianakaviana. Fa matetika dia presque hoe vehivavy no mandray ny fanapahan-kevitra tsy mametraka an'ilay lehilahy izy ho lohany, tsy mametraka an'ilay araka ilay ten'Andriamanitra teo hoe tahaka ny tompo, tahaka ny fiangonana. Dia anjarantsika vehivavy ny tena hoe mandanjalanja tsara, mametraka ny toerantsika ao anatin'ny tokantrano anankiray hoe za vehivavy za mpanompo fa tsy natao hotompona fa za mpanompo. Izany hoe monsieur soumettre tahaka ny Kristy hozy izy dia hoe monsieur soumettre tanteraka izy Jesosy rehefa tonga dia ety ambony tany izy Jesosy nefa izy nanompo. Dia anjarantsika vehivavy koa izany manana fakatahaka ohatr'izay tsy tsika eny dia izy tilitily beaka ny toeran'ny lehilahy. Na hoe tsy hitan'olona ary izany fa mety any mambadimbadika ihany na tsy fantatra fa anjarantsika vehivavy ny maka lesona tsara ao anatin'ity tantarana couple anankiray ity mba samy toetra amin'ilay hoe izany lehilahy dia izany lohany izany vehivavy dia izany soumettre manaiky izay tenenin'ny lehilahy ary araka ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe basé ao anatin'ny tenin'Andriamanitra foana ihany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany dia izay ny fandraisako fitenenana. Amen. Dia tao anatin'izay nizarainy rahavavy Frantsay izay dia nambarany teo hoe tsy ho an'ny efa anaty tokantrano ihany ity tantaran'i Jezebela sy Ahab ity fa indrindra ho an'ny tanora ihany koa izay mbola hiroso anatin'ny tokantrano mbola ao anatin'ny safidy maka lesona tsara izany ao anatin'izay satria hitantsika ny efa rany ity tantara ity fa tsy zavatra mora fa zavatra tena hoe namotika ankohonana iray manontolo ary saika namotika firenena iray manontolo mihitsy dia ny tompony hoe hiasa mahery amin'ny tsirairay avy samy mihaino tsara izay anjara tandrifiny hafa matoa ianao tonga eto dia tian'ny tompo ianao handray lesona ho an'ny tenanao voalohany indrindra aloha izay vao ho an'ny manodidina anao. Finaritra ho an'i Jesosy irery ihany raha isika indray raha vavitojo ara-menanao fitenenana. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mino aho fa salama tsara tsika ary tonono anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy ny fiadanana sy ny fifaliana hatrany ao anatin'izao fandaharana mahafinaritra izao. Androany tsika dia miresaka an'ity Jezebela ity sy Ahaba. Iza moa Jezebela? Jezebela dia zanaka mpanjaka izy io, mpanjakan'ny Tira sy Sidona. Tsy iza koa moa izany le
le rainy fa mpisorona lehibe ny bala zay hoe tena hoe andriamanitra hafa zay resaka tena hoe amin'ny resaka fijangajangana sensualité zay mampatonga ny olona tena hitanareo ohatrany hoe reny zavatra misy impudicité moa fiteny anjany amin'ny teny gasy hoe zavatra immoralité sexuelle zay misy amin'izao fotoana izao hoe tena mampatonga antsika dégoûté amin'ny zavatra ampianarina any ampianarana zao ohatra tena hoe mahatsiravina dia zay ty hoe andriamanitra bala ty dia Iahaba nefany dia latsaka tamin'ny fahatsaran-tarehany dia nanaiky niaraka tamin'i Jezebely. Fantatsika tsara fa zany hoe mpanjakan'i Israely zany Ahaba, zany hoe Israelita zany fotsiny aloha inona zany zany ny Israely dia natao voatokana ho an'Andriamanitra. Ohatrany hoe zany nampatonga amin'ny fitenenana hoe jiosy sy jantilisy, zany hoe le jiosy zany ohatrany hoe efa hoe an'Andriamanitra, atao hanompo an'Andriamanitra. Dia gentilisa zay ao amin'izao tontolo izao fiteny anazy dia izay mihitsy zany dia nanambady olona atao amin'izao tontolo izao zany le Ahaba nampatonga anazy hoe latsaka tao anatin'izy ary tsy inona koa fa le Jezabela dia zao hoe efa formé tamin'izy dia mbola kely dia efa formé Satana izy hanana an'izay toe-tsaina marikoriko zay toe-tsaina resaka sexuel zany na ny fomba séduction any arany dia efa tena hoe efa ancré zany taminazy ary zany tena hoe ma-important antsika hoe nitenena teo moa zany efa nitenena teo fa very foana hoe tena important zany hoe enao consacré an'Andriamanitra tsy misy fangaroaro ary zay mampatonga ny ten'Andriamanitra miteny aza manaiky hitondra zioga ny olona eto amin'izao tontolo izao satria tsy maintsy déteindre-ny aminao foana ny zavatra ataon'le olona fa na dia olona efa manana an' Jesosy arany zay mbola en voie hoe mbola tsisy fahatanterahana ao aminy efa manahirana vao mainka olona tsy eo amin'i Jesosy vao mainka loza be. Dia io toetrany Jezebela io moa zany dia tena hoe zay toetra zay dia toetra hitanareo ny vehivavy moa zany tena manana anazy io toetra ny vehivavy le miséduira io dia tsy inona akory fa i-manipuler, miséduira, mampiditra an'le olona ao anatin'ny zavatra ratsy, zavatra hitanareo hoe fomba tena hitenenako anazy angamba dia amin'izao andro farany zao dia hitantsika mihitsy hoe marikoriko ny resaka sexualité tsy marina tsy mitoetra fotsiny ao amin'ny vavy sy ny lahy tsy masina ao amin'Andriamanitra intsony tsy ao anatin'ny tokantrano intsony fa tout est permis amin'ny vehivavy sy ny vehivavy, amin'ny lehilahy sy ny lehilahy, amin'ny olon-dehibe sy ny zazakely, amin'ny tsisy zavatra intsony hoe tsisy cadre dia izay zavatra izay tena halan'Andriamanitra. Dia nefany ty Bahala ty dia izay ary Jezebela dia nianatra tao izy tanatin'izany izy niteraka dia izay zavatra nientiny tsy vitany hoe Iahaba ihany fa tena hoe Iahaba le roi d'Israël ary izay no devoly mitendry ny lohany izy ary tena hoe tsy maintsy jereny daholo zany zavatra rehetra satria izy mitady ny harapany, mitady ny vonoany, mitady ny ho haringana izy dia vao mainka hoe maro be ny ho haringana eto tena hoe firenena ray manontolo Israelita ny tadiavin'ny haringana dia tena hoe efa voateny teo moa ny tantara tena hoe marikoriko satria vonoany daholo ny mpaminazy zay zavatra zay tsy mifanaraka dia le vady moa zany dia tena hoe tao anatin'ny paosiny mihitsy tsy hoe inona zavatra nataony chantage tamin'le lehilahy tao fa dia nanaiky dia tena hoe tsy zavatra hoe azon'le lehilahy toerina tamin'ny mihitsy hatramin'ny hoe indrindrindrindra le hoe hitady any Elia zay fantatry Ahaba tsara hoe mpaminan'Andriamanitra tena hoe na zany ara dia tena hoe nekeny Ahaba hoe alao atao azany dia na dia efa vita ara ny duel tamin'ireo mpaminany hoe mpaminany baba sy mpaminany Ahaba ireo dia mbola mitohy foana satria tsy nety mihitsy zany ty Jezebel ty mba hoe
nanaiky ohatran'ny akamaroany misy olona be da be nanaiky noho ny efa latsaka ny orana. Nisy olona be da be nanaiky tena Andriamanitra Eli ny tena Andriamanitra. Fa Jezebela tsy mba nanaiky an'izany ary hatramin'ny farany mihitsy. Dia zavatra tena hoe hitako hoe marqué dia io toe-pony Jezebela io hoe tsy manaiky ary tena hoe ary tsy maintsy forceny foana ny olona zany hanao izay tiany satria izay manipulation spirituelle izay no tena tadiavina. Ialany olona anankiray amin'Andriamanitra. Ampatonga anazy hoe maîtriser toerana anankiray amin'ny zavatra rehetra izay tiany atao amin'izay zavatra hoe tsy mifanarakaraka amin'ny principe, tsy mifanarakaraka amin'izay tiany atao dia forceny amin'izay daholo ny zavatra rehetra. Tsisy hoe compromis zavatra fa dia izay tiany. Ary izay ilay tenenin Jesosy aty amin'ny Apokalipsy 2 izay tena hoe nitenenan'Andriamanitra hoe tena hoe référence tamin'ny église Tiatira. Tiany hoe io tena hoe tandremo satria mitondra ny fijangajangana ranofo dia ny zavatra tenenin'Andriamanitra rehefa mijangajanga ranofo ny olona dia tena hoe ohatran'ny hoe fahotana lehibe mihitsy satria te-polo ny fanahy masina ny olona izay amin'Andriamanitra. Ary tena hoe rehefa ohatrany hoe mpiandraikitra anankiray ohatra ny voakasika ity fanahin Jezebel ity na mpanompon'Andriamanitra anankiray dia tena hoe mahatsiravina be mihitsy satria andringana zavatra be da be ary izay no tena hoe tenenin'Andriamanitra zany hoe tandremo ny zavatra mitranga ohatr'izany, tandremo io fanahin Jezebel io, tandremo. Dia tena hoe tian'Andriamanitra tsika ho tonga saina satria teto amin'ity Apokalipsy 2 ity izay efa tenenin rahavavitsika teo dia izy eo amin'ny 5:20 dia kanefa mananteny aminao eo amin'ny 5:7 dia fantatry ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao sy ny faharetanao sy ny asa farany dehibe noho ny asanao farany dehibe noho ny voalohany. Izany hoe tena hoe efa tsara efa ao amin'Andriamanitra efa tena raha jerena izay phrase izay fotsiny dia efa tena hoe 10/10 tsisy analana. Hoy izy avy hoe kanefa mananteny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpamina ny vavy mampianatra sady manoloko ny mpanompoka hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Ary nomeko andro hibebahana izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro maiko eo amin'ny mpandriana izy ary izay mijanganjanga aminy dia ataoko eo amin'ny fahoriana lehibe raha tsy hibebaka amin'ny asan-dravehivavy izy. Ary hovonoko amin'ny fahafatesana ny zanany ary ny fiangonana rehetra halala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo ary omeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Dia tena hoe za moa tena hoe nitoetra mihitsy tamin'ity satria nisy zavatra nampisehoan'ny tompo anahy dia tozaka Jesosy arovy amin'izany ny fiangonanao, arovy amin'izany zahay tsirairay avy izay miandraikitra amin'ny toerana izay misy anay satria tena hoe any anatin'ny saina any ilay izy mety hoe subtile, mety tsika reny tsika vehivavy dia manana toetra afaka mi-influencer ny vaditsika, afaka mi-influencer ny zanakitsika, afaka mi-influencer izay zavatra manodidina antsika. Tena ananantsika ary nomen'Andriamanitra izay fanomezam-pahasoavana izay tsika. Fa subtile io indraindray tsika maka place n'ilay autorité eo alohanantsika. Lasa hoe tsika indray no mandidy sy manapaka. Lasa hoe amboarintsika ny zavatra rehetra hitovy amin'ilay vision antsika fa tsy ilay vision amin'ny vaditsika, tsy ilay vision ny mpanompon'Andriamanitra. Dia tena hoe haintsika izany manao an'iny zavatra iny ho tonga amin'izay zavatra izay. Dia tena hoe mampianatra Andriamanitra ary tian'Andriamanitra tsika ho tonga saina amin'izany hoe aoka tsika tsy handray décision. Mety tsika miteny hoe ka izange manory fotsiny, ka izange conseiller fotsiny. Fa Andriamanitra tiany hoe lehilahy lohan'ny vavy. Izany hoe lehilahy no mandray décision, lehilahy no mieritreritra. Tsika afaka hoe fa inona mba eritreretin'ilay lehilahy? Inona mba zavatra tiany hoentina ao anatin'ny tokantrano? Inona mba eritreretiny amin'ny ohatrany hoe mikarakara mariazy fotsiny? Fa tsy hoe ny nahy ohatr'izao, voninkazo ohatr'izao, ny akanjo ohatr'izao, dia fa ahoana koa mba tiany io lehilahy io? Eo fotsiny dia fa apetraka daholo ny zavatra rehetra hoe ny lehilahy lohan'ny vavy. Ary araka ny tenenin rahavavitsika teo hoe tsika dia atao hanompo fa tsy atao ho tompona. Tsika dia atao hoe hiondrika
Ary anao tena hoe zay epanouiran'ny vaditsika io zany hoe zay zavatra tiany atao dia ampitsika izy ho tonga eo amin'izay tiany atao. Fa tsy tsika miteny rehefa tsy hanao izao tsika dia ianao dia ataoko io zany. Za tena mpanao an'izany taloha fa tena tenen'ny tompo hoe tandremo reto Andriamanitra dia mbola nitenena ihany hoe rehefa tsy izy mihitsy aloha d'accord amin'ny zavatra anankiray dia petraha ianao. Fa sao dia anana an'ilay esprit an'i Jezabel tena izay mihitsy tsika hoe mila mieritreritra hoe tsika ve no te hitondra, tsika ve hozy izy ny vazaha hoe est-ce que c'est nous qui portons la culotte, amin'ny fitenenana azy hoe tsika zany mandidy sy manapaka amin'ny zavatra rehetra, tsika ve no te hitondra hoe ohatran'izao ny fanaovana anazy. Fa tena tandremin'Andriamanitra hoe fatany tsara daholo, mety asan'Andriamanitra tsara ilay izy hozy izy hoe tandremo fa na ny zanaka ao arany lasa vonoan'Andriamanitra. Ary ny fiangonana rehetra ozy izy halala fa izao no mandinika amin'ny fosiny fo. Tena fantatr'Andriamanitra ny any anatin'ny fotsika any, toe-potsika io tena mila jerena diova, mety ny eo amin'i Jesosy satria fantany ange. Ary anjarantsika miteny hoe dinio ahako, sao dia efa any amin'ny lalana tsy izy zany ataoko izany. Dinio ahako fa sao dia efa mandeha any amin'ny lalan'ny fahaverezana izany fomba fitondrako ny tokantranoko izany, fomba fitondrako ny andraikitra omena anazy zany. Tena hoe andaontsika hijery an'Andriamanitra ny tahotra sy ovitra satria mampijangajanga ny olona ao tokantranontsika ilay izy, mampijangajanga koa ao anatin'ny andraikitra izay hoentsika. Mino aho fa andinika ny tenantsika tsirairay avy tsika ao anatin'ity fampianarana ity mba ho tonga tena hoe mendrika an'i Jesosy tsika, ilay vady ho ampakariny tsisy petipetina, tsisy ketriketrina ary tena hoe ho faly izy amin'ny asa izay ataontsika rehetrarehetra ety an-tany. Voninahitra ao aminazy rehetra avy. Aleloia, mihetsika ny Jesosy ny voninahitra izay mety ny rahavavitody izay dia misy lesona be dia be azontsika raisy nandiniantsika tena izay mba hahatonga antsika tsy voafitaka amin'ity fanahy ratsy izay fanahy fetsy sady tena hoe miditra mitsokosoko ao anatin'ny olona anankiray. Hiditra avy hatrany tsika raha avy an-tandray menanao raha fitenenanao. Ary miarava-tsika rehetra indray ao anatin'izao fandaharan'ny vehivavy tsara izao dia manana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Maro ny efa zavatra voalaza teo zavatra tiako entina anankiray dia ao amin'ilay tantarany namononan'ny Nabota. Misy toetrany Jezebel anankiray ao izany. Raha ohatra ka i Ahaba nangataka ny tany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 120. Raha nangataka ny tany voaloboka tamin'ny Nabota i Ahaba dia nangataka izy hoe hovidiko izy vakitsika ao amin'ny 1:1 hoe ary rehefa afaka izany zavatra izany dia Nabota Jerelita nanana tany voaloboka tao Jerizerela takaiky ny lampany Ahaba mpanjaka ny Samaria. Ary Ahaba niteny tamin'ny Nabota hoe omeo ahy ny tany voaloboka ao ka ataoko fambolena anana fa akaiky ny lampako izy ary hutakalosako tany voaloboko tsara noho izy na vola tombam-bidiny raha izany ny sitraka ny fonao. Fa hoy Nabota tamin'ny Ahaba sanatria omeko eo anatrehan'i Jehovah izany fa tsy omeko anao ny tanindrazako. Ary Ahaba nakany an-trano sady nalahelo misosotra no ny teny nolazain'i Nabota taminy hoe tsy omeko anao ny tanindrazako. Dia nandro teo am-parafara izy ka nampihodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. Ary Jezebela vadiny nakeo aminy ka nanontany hoe ahoana no nampahasosotra anao toy izao no tsy mety homan-kanina ianao. Dia hoy izy taminy satria niteny tamin'ny Nabota Jerirelita aho ka nanao taminy eo omeo ahy ny tany voaloboka hovidiko vola na hotakalosako tany voaloboka hafa raha izany ny sitraka ao fa izy namaly hoe tsy omeko anao ny tany voaloboko. Teo izany dia misy fisehoan-javatra tiany Ahaba nangatahana amin'ny tany.
dia no nefa tonga tao an-trano zany a ahaba dia nampiseho tena alahelo zany. Dia nahita an'izay Jezebela dia nietsika izy handray an-tanana zany hoe hamano situation mba ahita fity eo amin'ny vadiny satria izy efa hita haitsika daholo ny tantara amin'ny teo efa henontsika daholo ny toetrany eo amin'ilay toetra mihitsy zany. Dia lasa izy a niteny eo amin'ny namory olona izy zany a dia lasa izy nanao tetika ratsy le izy nefa tetika hoe ampifaly ny vadiny zany a mba azahoana an'le tany a dia ampifaly ny vadiny dia nefa le zavatra ataony tsy mety mihitsy zany le izy a raha vakitsika moa dia hitantsika tsara fa tonga dia raiko hoe dia ao anatin'izay zavatra nataony Jezebely zay a dia ahitana toetra matetika itsika vehivavy tsika dia natao hoe vadi-panampy dia ohatrany hoe te hanampy ny vaditsika amin'ny situation anankiray nefa ny situation mety tsy mandeha amin'ny fahamarinana, situation mety tsy ohatrany hoe ahita fity eo amin'ilay vady zany, ahita fity a déjà efa hoe manipulatrice a, efa dominatrice a, efa ohatr'izay le toetrany Jezabela zany a dia tena raisiny hatramin'izany mihitsy ao ianao anaovako azy fa zaho mahay azy a dia mindrasa fotsiny izay ny ao an-tsainy dia nataony ny zavatra rehetra dia tena maty zany nabota dia lasa izy ozy izy mantsy i vadiny teo amin'ny 5:15 hoe ary rehefa reny Jezebela fa voa torabato nabota ka maty dia ozy izy tamin'ny Ahaba mitsangana dia alao anao ny tany voaloboky nabota izay tsy foiny ho anamidy taminao fa tsy velona intsony izy fa maty dia rehefa reny Ahaba fa maty nabota dia niainga izy ka nidina naka ny tany voaloboka eto dia tsy manadiady zany nabota hoe fa ahoana nazahoana an'izany fa nanino izy matina satria efa tena hoe iza moa Jezebela. i Jezebela mihitsy efa midomine efa tena hoe midomine dans tous les domaines zany dia tena tsy manontany intsony izy hoe inona ny antony a inona nataonao a manaraka zany fa dia faly izy tonga dia nandray vokatra nefany a tena misy vokatra ratsy be tao anatin'izay zavatra izay dia tena hoe izay toetra izay zany a tena mifanampy ny rehetrarehetra teo a dia tena hoe zavatra tsy mety mihitsy zany satria tena hoe ny tanjony ao anatin'ilay izy zany dia tena hoe ao anatin'izay a dia manimba zavatra be zany indray rehefa na ao an-tokantrano na amin'ny ministera na amin'ny fiangonana dia tena hoe raha ohatra hoe misy zavatra tokony ho vahana dia mivady manome conseil-tsika vehivavy dia nefa le conseil indray tsy mandeha amin'ny zavatra tena hoe mifototra tsara amin'ny fahamarinana fa tena hoe te hoe andravina fotsiny dia araky ny saina sy ny eritreritra mety tsy hoe hamono olona mety hoe anona fa mety ao anatin'izay mety misy amin'ny alalan'ny zavatra teny amin'ny olona na amin'ny alalan'ny zavatra izay tenenina azahoana an'ilay zavatra dia mandratra fon'ny olona dia mety mamono an'ilay olona izay dia avy eo ilay olona mandefitra dia azo moramora mivany olana dia azo moramora ilay zavatra tadiavina dia izay zany tena zavatra tena Andriamanitra mbola averiko ihany Andriamanitra mahita ny fo Andriamanitra mahita ny ao anaty zavatra rehetrarehetra dia tena hoe tsy indraindray dia tena eto i Jezebela dia tena manana aloha izy ny tompo-teny farany na inona na dia efa mba manome hevitra raha ohatra lehilahy dia manao fomba izy hanodonana sy handresena lahatra ny lehilahy dia izy foana ny tompony teny farany izay ilay anisan'ny fanahany Jezebela koa izay dia io lelo io koa io fiteny io satria hitantsika tsara tamin'ny Eli dia teny Eli dia namindositra natahotra dia namindositra zany hoe io teny koa io zany
amin'ny Jezebela dia tena nisy heriny teo amin'ny Elia ilay izy satria rehefa namono ny mpanompon'ny bala rehetrarehetra Elia dia notenenany izy moa Jezebela teny dia natahotra izy dia lasa izy nitsoka ny hery kanefa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra. Andriamanitra tena hoe Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Ny zavatra tiako hosintomina izany ao anatin'izay efa voalaza rehetrarehetra tao dia ao anatin'ny tokantrano dia ny lehilahy tokony handray ny autorité izay efa araky ny rafitra izay omen'Andriamanitra. Ninona zavatra misy izany dia tokony andeha araky ny autorité an'Andriamanitra. Ny lehilahy dia no lohan'ny fianakaviana, izy no manana ny autorité tahaka an'i Jesosy Kristy, solon'i Jesosy. Tsika vehivavy dia fiangonana manaiky dia ninona izany zavatra hoe resahana mety afaka manampy afaka mandinika tokony raisana ny zavatra rehetrarehetra izay tapahanao anatin'ny tokantrano fa tsy ny vehivavy mihitsy no tokony ho tompon'ny teny farany. Fa ny lehilahy dia nomen'Andriamanitra an'izay fahefana izay ary manana autorité fa tsy rehefa ny lehilahy koa izany ohatra hitan'ny Ahaba izao satria nisy ny zavatra niseho rehetrarehetra araka ny efa hita teo dia tsy nanana autorité intsony izy dia lasa tena nanjaky Jezebel. Fa rehefa manana autorité ny lehilahy dia tena afaka miteny sy mijoro izy ary tsisy zavatra afaka hipika ao anatin'ny tokantrano fa mandray ny hevitra izay tsara avy amin'ny vehivavy izy hoe ty azo atao, ty tsy azo atao. Dia izay izany ny zavatra fanampin'izay efa voazara rehetrarehetra teo tiako ho ampiana ihany koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Raha fitiantsika zavatra rehetra voalaza teo dia tena hoe spesialy, tena nanana toetra spesialy mihitsy ity Jezebely ity ary izy tena nanana pouvoir lehibe mihitsy. Rehefa jerevantsika amin'ny Baiboly dia mpandinika Baiboly moa dia milaza fa Jezebela izany dia efa natokana mihitsy dédié ho an'ny Baly io. Izany hoe nomena natolotra ny Baly izy ary misy mission nataony tetỳ ambony tany dia hanatanteraka ny sitrapon'io Bala io dia isan'ny mission tao anatin'izany no andingana ny taranak'Israely. Andringana ny mpaminany ny Israely, anodina ny fon'ny zanak'Israely rehetra hiala amin'Andriamanitra. Izay moa ilay endrika ilay fandringanana hoe miala amin'Andriamanitra ny fon'ny zanak'Israely dia manompo amin'ny Bala daholo. Dia inona ny tanjony? Ny tanjony dia tena mazava hoe ny lohany mihitsy no nikitihany dia tsy iza fa Ahaba. Ny lohan'ny firenena tany izy no séduiseny mihitsy izany i Ahaba. Izy tsy niaraka tamin'ny olona taria ambanimbany taria izay fantany hoe tsy afaka tsy hanana pouvoir izy raha olona Israelita tsotra fotsiny ny alainy fa ny tetiny mihitsy no nalainy dia amin'izay fantany hoe afaka mi-exercer ny pouvoir rehetrarehetra izy. Hitantsika teo hoe afaka nataony hoe naka ny tanin'ny Nabota tamin'ny herisetra, afaka nampamono ny mpaminany Jehova va 5valonjato. Jezebela daholo nanao an'izany rehetrarehetra izany satria nanina izy nanana izany pouvoir izany satria vadin'ny mpanjaka. Rehefa vadin'ny mpanjaka ianao tsisy afaka mikitikitika anao izany. Dia izay ilay tetika le Bala mihitsy izany ity devoly mihitsy moa izany no ambadiky ilay izy hoe nirahana mihitsy Jezebela anambady hiseduira any Ahaba satria misy tanjony ao. Misy tanjony ao dia ny hamotika ny firenen'ny Israely rehetrarehetra mihitsy hanala ny fon'ny Israely hiara amin'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra voatenintsika teo. Fa isan'ny tena hoe zavatra nampiasain'ny devoly an'ity Jezebela ity izany dia hoe ny hamono hanala ny fon'ny zanak'Israely amin'Andriamanitra ary ampiodina azy hanompo amin'ny Bala, namono ny mpaminany Bala. Eny fa na Elia aza, Elia dia nangovotra sy natahotra rehefa i Jezebela no niteny dia lasa nandositra nitsoaka ary tany am-pitsoahana tany izy dia nitady izay faty mihitsy izy hoe tena aoka izay Andriamanitra alaivo ny aiko fa tena tsy vitako intsony ity satria nitsoaka ny Jezebela izy.
Hitantsika amin'izany zany hoe ny pouvoir atao anatin'ity jezebely ity a dia tena hoe tena hery ratsy a fa hery tena nanana tanjany zany izy natanjaka le hery tao anatiny a ary ny tena nampalahelo dia izao vehivavy no nampiasainy a dia tsisa jezebely anie fitaovana fotsiny e. Fa le fanahy ao ambadiky jezebely mihitsy ny tena hoe mila fantarina fanahy ratsy io devoly io ambadiky io jezebely io fa jezebely dia voafity fotsiny satria natolotra n'ilay andriamanitra Bala dia nofidiana andeha hanodikodina ny lohan'ny Ahaba. Dia hitantsika ao anatin'izany zany hoe be dia be ny lesona azo tomina araka ny voateny teo ary mila tandremantsika tsara mihitsy ity fanahy jezebely ity fa izy afaka mampiasa na lahy na vavy azo ny ampiasana tsy misy hoe ity fa satria jezebely teto nampiasainy fa ny fanahy ratsy afaka miditra koa na amina lehilahy, ny lehilahy koa afaka manipule olona, ny lehilahy koa afaka manao abus d'autorité sy ny sisa sy ny sisa fa ohatr'izay eto moa dia hoe jezebely no nidirany ary ny fifangaroana ozy izy ny rahafafintsika teo fifangaroan'ny taon'ny toetra ny Ahaba sy ny toetra ny jezebely dia tena hoe tena grave be mihitsy grave be ary ny efaran'izy ireo koa dia tena hoe tena tsy mbola nisy fahafatesana tahaka an'izany, tsy mbola nisy fahampitehana tahaka an'izany satria Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Andriamanitra efa mametraka teny anankiray hoe ianareo aza mifanambady amin'ny zanaka vavy ny firenen-kafa na zanaka lahy ny firenen-kafa fa anodina ny fonareo hiala amin'Andriamanitra ange io. Dia rehefa nametraka an'izay Andriamanitra ka nizaniza mandika an'izay dia mizaka ny vokany daholo avy eo. Dia ohatrohatran'izay ny tantaran'i jezebely ary manasa antsika mbola handinika sy hamaky fa mbola betsaka ny azo raisina fa ety am-pamarana dia ameko andravavianitra aloha ny fitenena fa ohatra mbola manana zavatra ho zarana kely izy. Ie, i Ravavola sao dia mbola hitesa. Ravavola tsy anao androany. Ie. Dia ensaka anampiko kely an'ilay izy moa hoe teo lazaiko moa ilay hoe toetran'izy mivady hoe i Jezebela ray dia Ahaba ray fa zareo le en tant que couple indray zany tiako misy tsidihana kely hoe ahoana hoe fomba fijery zareo en tant que couple dia araka ny efa noteneniko teo moa hoe le fampitarika amin'ny ratsy sady ho fampisintona midina fa tsy ho fampitaiza dia tena tokony hoe ataontsika lesona zany ilay izy hoe mpivady raha vao tokantrano tsy misy an'Andriamanitra ary tsy Andriamanitra no mitarika ao sady hoe tsy ekena zany tsy tandremana ny didiny dia mefara ohatran'ny Jezebela sy Ahaba ty aka ohatra anankiray fotsiny ahy ohatra hoe le lehilahy ohatra na le vehivavy ohatra tena mpitrosa be na mpiloka be ka hoe tsy mitaiza le anankiray fa hoe appreciant foana ohatra le vatiny hoe ndana fa rehefa mahazo dia mahafinaritra rehefa tsy mahazo tsisy fampitezana zany fa hoe miara-midina fampisintona midina exemple tsotsotra moa iny dia en tant que couple koa zareo tena hoe samy mitsangana fahavalon'Andriamanitra satria le efa notenena teo hoe mpanenjika ny mpanompon'Andriamanitra dia en tant que couple izy tsy nahay mitondra fanjakana koa satria tena nanara-roa-pahefana be mihitsy izany fa tsy fantatra hoe inona tsony no nampiasan'i Jezabely an'ilay fanombohan-kasehana andriana teo fa efa hanetana an'ilay izy matoa i Ahaba zany tena tsisy contrôle amin'ilay izy tsony fa dia zay tena hoe tiany ampiasana n'inona hanangony any harena na hamonoana olona na mitehana olona zany dia nampiasampiasainy tany foana ilay izy dia avy eo koa tena hitako hoe important be mihitsy le ahafantarana iny moa zany verset fotsiny teneniko amin'iny leo amin'ny numéri 36:7 numéri 2:17 misy nampatonga ny nabota tena hoe tsy mivarotra an'ilay teny le hoe fa samy eo amin'ny zaran-tanin'ny razany avy no hipetrahany zanak'Israely dia izay zany tokony efa fantatry Ahaba mihitsy no didin'Andriamanitra io ten'Andriamanitra fa za mino fa en tant que mpanjaka zany izy raha amin'ny androntsika zao hoe président manana mpanolo-tsaina izy momba lalàna an'Andriamanitra za tena mino hoe nisy izany tao dia efa nafantatra izy hoe raha vao misy olona manana tanin-drazany dia tsy tokony hivarotra satria izay lalàna an'Andriamanitra dia nefa izy le mbola nidongy iny hoe le ahazo an'iny ihany na may anazy zany dia io moa le tenin'Andriamanitra hoe tiako natsidika kely dia tena important koa amiko en tant que couple koa izy mivady zany tena tsy tia taranaka tena hoe tsy mitsinjo ny zanany izy satria araka ny teneniko teo hoe
na tsy nahay lalàna an'Andriamanitra ary Ahaba nanadino tokony hisy mpanolontsaina izy en tant que hoe mpitondra fanjakana hoe misy mety hoe mampianatra ten'Andriamanitra na tsy fantatra hoe tokony mbo efa eno ny ao amin'ny Exodus toko 20 moa le didin'Andriamanitra hoe resaka fanompontsampy moa ny etombohan'izy ity vakiko amin'ny anaran'i Jesosy 1:7 aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety ambany tany ambany na izay amin'ny rano ambany tany aza miakohaka eo anatrehany araza manompo azy fa izao Jehovah-Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro dia eto ny tika tongavana hoe tokony ho fantatry Ahaba mihitsy ny ity ary tokony ampitainy amin'ny Jezabela raha ohatra ka tena tia ny taranany izy hoe teny zany Andriamanitra saro-piaro izy ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'iza fiafy sy ny zafindohalika dia amin'izay mankahalay dia nitoyany moa ny fitahiana ho an'izay tian'Andriamanitra fa io ny tena tiako tsindriana hoe tsy mbo nitsinjo ny zanany mihitsy izany Ahaba fa tena hoe nanao an'ilay sary sikotra izy mihitsy ny tena nanamboatra le alitara ho an'ny Asera sy ny akohaka tamin'ny bala dia tena hoe voatapon'izay le maso izany takon'izay le teo amin'le hoe le eo le androany iny dia tsy azony tsy tadidiny intsony hatramin'io didin'Andriamanitra io hoe mety ahazo kapoka sy ho voahozona nge reto zanako reto dia hitantsika moa fa ao amin'ny mpanjaka toko toko 10 misy ny soramandry moa hoe namongorana ny taranaka Ahaba ao raha ohatra ka hoe hijery ny namongorana ny taranaka Ahaba moa ten'Andriamanitra io dia hitako hoe tena mila mitandrina foana zany amin'le tsy mijery ny androany fotsiny fa hoe inona vokatry ny mety ataoko asy hoe iza ny mety hibaby an'ity zavatra ataoko ity satria tsy nandalo tamin'izay mihitsy ny an'ny Ahaba dia misy anankiray koa hoe ino moa le hoe tsy nitsinjo ny taranany fa le fanangonan-karena koa teo amin'izy mivady zany tena nanjaka be fa manan-karena izy mbola mitsiriritra zavatr'olona ihany dia nefa ny tena hitako hoe ny tena loza tamin'izy mivady tsy nankafy elan'ilay harena akory nefa satria ohatran'ny hoe ratsy fefara hitantsika moa le nefarany teo dia izay zany hoe tena zava-poana le zavatra ohatran'izay hoe angonina le harena nefa ny avy eo tsy nankafizina akory na zanaka ary tsy nankafy an'izy akory le taranaka fa ringaringana dia hoe izay mihitsy tonga amin'le teny mpitory-teny moa le ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ekleziasta hoe ohatran'ny hoe anangona ho an'izy ianao fa tena ohatran'ny hoe verimaina daholo ihany le zavatra rehetrarehetra dia izay moa fanampiana kely avy aty amiko dia raina ny tompo amen. Amen. Dia raintsika ny tompo. Marana antsika anazy dia rehefa aty amin'ny mpanjaka volotoko faha 1 tsika rehefa nandrely teny nentin'ny vakitsika 520 hoe efa voateny teo ihany izy ity fa le fihetsika Ahaba mihitsy moa zany no tiako hisintomana kely lesona fa tsy nisy tahaka ny Ahaba izay nivarotra ny tenany hanao ratsy teo mason'i Jehovah ka satria namporisihan'i Jezebela vadiny izy. Namporisihan'i Jezebela vadiny. Izany hoe tsy nijoro tamin'ny maha izy azy Ahaba fa nanaiky namporisihany vadiny. Dia reto fanahy reto zany ny iray faible ilay lehilahy dia ny indraindray manipulatrice ilay vehivavy. Rehefa manipulatrice trop ilay vehivavy dia lasa faible ho azy ny lehilahy. Tsy mandray andraikitra, tsy mandray décision. Lasa malemy ho azy ilay fanahin'ilay lehilahy rehefa tena hoe matanjaka be ny fanahy ao anatin'ilay vehivavy dia izay mihitsy zany hoe raha vao miseho ny fanahin'i Jezebela dia mahita tsika hoe ny lehilahy lasa tsy ohatran'ny hoe efa vitan'ilay vehivavy daholo zavatra rehetrarehetra dia tsy manao ninonina intsony mihitsy izy fa dia mipetraka eo izy dia mipetraka fotsiny izy dia maka décision ary dia tsy maka décision intsony fa hitantsika Jezebela hoe nalainy ny fanombokan-tseny dia nitombohan'ny fanombokan-tseny nanoratra taratasy izy nataony amin'ny anaran'ny Ahaba niraisiny daholo mihitsy zany hoe izy ny manao ny zavatra rehetra satria tsy manao ninonina i Ahaba. Izay zany le fanahy raha vao tafaraka ireo fanahy ireo ny fanahin'ny Ahaba zany manome lalana ny Jezebela hiakatra dia hiakatra dia hiakatra ary ny fanahin'i Jezebela koa manindry dia manindry ny fanahin'ny Ahaba hidina dia hidina. Donc raha vao ireo no tafaraka dia tsy maintsy izay ny fandehany. Raha vao ao Jezebela dia milatsaka Ahaba
ary avy ao koa aba dia miakatra Jezebela. Dia anjarantsika ny tena hoe mievite ary mandinika ny fontsika foana hoe io zany tena travail iarahan'ny couple mihitsy ilay izy raha mpivady dia tena hoe miaraka mandinika foana hoe sao dia misy an'izay ara amin'ny fanetretena amin'ny fo sincère anatrehan'Andriamanitra dia mibebaka satria jerevina eny eny aby rehefa nitenenina izy dia vakiana amin'ny andinin'ny faha enina amby roapolo ary izy nanao vetaveta loatra tamin'ny nanarahany sampy aby io dia tahaka izay rehetra nataon'ny Amorita izay norohan'i Jehovah teo anoloany zanak'Israely. Ary rehefa reny aby izany teny izany dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana nataony manolokoditra sady nifadianina sy nandry tamin-damba fisaonana ary nanjo rehetra teny am-pandehanana. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Eli Tisbita ka nanao hoe hitanao va nanetry ny Aba tena teo anatrehako satria nanetry tena teo anatrehako izy dia tsy ahatonga loza aminy aho amin'ny androny fa amin'ny androny zanany fa ho tonga ny loza ahatonga loza amin'ny taranany aho. Izany hoe Aba zany tsara ny zavatra fatahorana an'Andriamanitra ihany to satria rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia nanetry teny Aba nandritra ny fitafiany Aba nitafy lamba fisaonana izy fadianina izy nanjo rehetra teny am-pandehanana ary hitan'Andriamanitra izay toepony Aba izay hoe tonga dia nanetry tena zany Aba amin'Andriamanitra zany midika ny fihetsika Aba rehetrarehetra dia fanetretena ary fibebahana tanteraka. Izany hoe au fond ny Aba zany izy misy fatahorana an'Andriamanitra tao fahadimidiminy mihitsy ilay izy vokatry ny ilay fanahy tao amin'ny Jezebela izay midomine loatra anazy fa rehefa tonga direkta tamin'ny tenin'Andriamanitra sy hoe eny ny daony ny loza omanin'Andriamanitra ho azy teo izy vao tena tonga saina hoe aiza ny tany misy ahy lasa iza aty inona ny efa rako fa sofa namindra fo Andriamanitra fa na dia namindra fo ary Andriamanitra izy namindran'Andriamanitra fo fa ny taranany dia mbola niarany zavatra ratsy nataon'izy sy Jezebela ihany ka tsika dia zao hoe matoa tsika mianatra tenin'Andriamanitra dia mba hisorohana an'izany zavatra rehetrarehetra izany satria tsy hoe vita mandehandeha ho azy fotsiny ny fiainantsika fa ny Andriamanitritsika io dia Andriamanitra mandinika ary tsy mijanona amin'izao fotsiny fa mamaly natao izany dia anjarantsika no mibebaka ao anatin'izay ary tena mametraka ny fiainantsika ao anatrehan'Andriamanitra mandihy ny tena mandrakariva mba hahatonga antsika hitoetra ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mankasitraka indrindra antsika rehetra nandray anjara feno dia feno ny fandarana androany be dia be mihitsy ny zavatra azo noraisina teto tombo fahasoavana daholo samy hitahin'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao indray misy thème vaovao eto ary ity thème ity azontsika renesina amin'ny radio agapeny alatsinainy amin'ny raika ambin'ny folo oratoandro sy ny alarobia koa amin'ny raika ambin'ny folo oratoandro dia izay ny fandarantsika va dia samy hitahin'Andriamanitra daholo amin'ny herin'ny androany toy izao indray raha mbola tsy tonga Jesosy dia mankasitraka antsika rehetra.